Ho lany premier tour andro rajela ary tsisy fiky io fa ianareo roalahy Daniela sy teny randrena solonyaiko no nampivalide an'io zavatra io fa raha nijanony sy teny tsy valide io zavatra io tompo ny système eo ampelantanany eo ampelantanany ny HCC eo ampelantanany ny gendarmerie eo ampelantanany ny CENI eo ampelantanany ny fitsarana araky ny lazaiko teo aho hoe ny fandaharana takantony a tsy manahirana zany satria tanareo fa namiteny azy asa hirana satria tapitapika anao tsy maintsy teneninao le zavatra satria ianao ohatra anisan'ny lancer ny alerte anao hoe ohatran'izao sy ny karazany ny zavatra iseho ary tsy anao rery koa avy eo le izy fa misy olona koa miteny de raha ohatra anao zany miteny am'izao fotoan'izao de ohatrany hoe lasa mandatsa manahirana le fandehan'le raharaha satria le olona koa nefany tsy hoe lavitra anao fa akaiky anao indrindrindrindra fa hoe ny famitra-pihavanana de ndray matetika no miteny anareo hoe farany a nahita karazana fomba fitenenana hoe un homme d'État n'a pas d'amis, n'a point d'amis, seule la nation et le peuple comptent pour lui. Expression que c'est, des comme nareo. Je ne me considère pas comme un homme d'État. Kanefa na izany zany ny zavatra atao eto dia matetika mifandraiky amina raharaham-pirenena pour dire ouais, seule la nation et le peuple comptent pour moi. Milaza zavatra betsaka ty ka fa naniko nanaovana mihitsy izy ty mba ahafantaran'le ekipa zany hoe tsy misorona ane za miteny fa tsy hoe tsy fitiavana fa ny tompony couleur io voalohany eritina de tsika zany après an'ny KFM sy ny erizora zafy maleo de tsika ny nandovana io de nilovan'ny akamatsika kira iny fa io zany le izy sahirany anao zany hoe ary rehefa ny safidira de hoe ampianara ho tompo hitondra izara fitiavana de eo zany taraiky eo ampovoany eo hoe inona zany ny fomba hitondrako an'ity éditorial ity de zao no tafidro anatin'ny saiko hoe elako tsy ny de voalohany elako fondro ary fonako satria tsy maintsy ny marina ihany no lazaina sy ny itsiny no lazaina mitony fandaharany tony telo herinandro teo angamba zay na andao atao hoe raha misy de misy ray volana na roa herinandro fa vao nanomboka tany amin'ny 6 septambra de nisy dynamique tsara be mihitsy ny enga zany hoe ny collectif des candidats 11 contre 2 de ray moa zany epsilon mila jerena microscope vao hita le akiray et donc on va dire zany 11 contre 1 et demi pour ne pas dire zany 11 et demi contre 1 et demi dia nafinaritra be ny fiarahana sy ny karazana na de fa nalala raha ny tenako hoe ary efa nyteny meloa hoe amin'io efa ela isan'izao ary misy ray aningana ao anatin'izay zavatra zay mitranga tokoa le izy misy amin'ireo candidat reo fa nresahako an'izay de ny volana lasa 7 volana lasa de ozy moa izy tam'izany hoe 8 eo izy miseho an'izany de za moa ny teny andrareo hoe ny tenan'io candidat io aho hoe ny fitondrana firenena eo ara lahy tsy miengy am'izany hoe 8 eo zany
cela veut dire que vous allez, ça veut dire que vous naviguez à vue. Hein. L'État ne se raisonne, du moins, n'est pas, on ne doit pas gérer l'État de la sorte. Hein. Et bon, itkoar l'izy fa mitsanga l'izy. Heureusement zany, le dynamique, tena efa mandeha tena hoe tena enjana le dynamique ary tonga eo am'le point hoe, eo am'le phase-na irréversibilité zany na hoe phase irréversible zany on va dire. Dia tao anatin'izay zany no niataka Andriamatoa sy teny Randriana Soloneko. Telo volana alohan'io any teny hoe ny fietahan'io candidat anankiray io no il y avait un mot que j'avais sorti à l'époque, hein, no milégitimer an'io scrutin am novembre io. Tam'izany mbola hoe 9 novembre. Ny fiatahan'io candidat io ary efa tany amin'ny volana mai tany ho any na mars avril mai mars. Efa hita hoe ireto aby ny frantsay ao anatin'io ty par filiation, ireto par naturalisation. Fa nampidirana an'ilay ray par naturalisation mba ahafahana mivalide ihany koa hoe nanao erreur indroa zany ny HCC, kanefa ny tena marina le mécanisme napetraka de tsara kajy. Fa heureusement moa zany le anankiray le candidat anankiray tonga de niteny hoe zany ary zalahy vazaha fa ny par filiation voteraka de efa vazaha. Fa zany aloako nody aty an-tanindrazana anasoa ny fireneko. Fa nisy indray zany vazaha par naturalisation nijanona aty an-tanindrazana anabakiko ny fireneko. Zany hoe samihafa zany le filozofia. Fa izany tsy nanakana an'le hoe mandeha tsara ny fivoriana zany, ny drafitra rehetrarehetra, ny manao ny analyse manao prospective zany ianao. De mahita ianao hoe tsy ianao rery, fleurirako ohatry malala. Fa any anatin'ny organisme, amin'reto sampana eran-tany reto zany, miara-miasa amin'ny malagasy, de mahita hoe misy injustice ao anatin'le zavatra. Tsisy ny égalité de traitement, ary rehefa ela be de efa hitan'ny olona hoe ahoana no seny rery mahita an'izany, seny gasy rery mahita an'izany eto ambonin'ny tany hoe au lieu de mitombo Madagascar c'est une population jeune, miteraka maro ny gasy. Tsy zany hoe tokantrano ndray de miteraka olona ray zany, rary zany. Fa farafakely ny malagasy zany anankiroa na telo. De satria malagasy raha miteraka izy hoe lahy de vavy, ohatran'ny tokana loatra fa andao ampina ray de miampilay na vavy eo amin'ny telo eo zany roa moyenne ny gasy. De seny malagasy rery mahita an'izany hoe mpifidy ao Antananarivo miena 230 000 be zao. Au lieu de mitombo zany hoe any amin'ny 400 000, 300 000 na 230 000. Ao Antananarivo fiefiny Ravalo manana, force de le reconnaître. Fampizara amin'ny hafa izy eo, fa misy quartier zany amin'ny toerana hoe tena hoe reto député an-Ravalo manana, miena mahatratratra ny 230 000 l'électeur. De hoe tsy ady io zavatra io, tsy ndray mandeha ny Union Européenne
ny partenaires internationaux de Madagascar amin'ny PIM no mamoaka communiqué hoe jerena tsara ny ambiseny ny ekitany ny traitement de iny izy teo contrôleo tsara ny iny izy teo ny recensement sy ny alève ny karatra-pifidiananao ny gasy moa rehefa nainao zay hoe efa vitan-dralamy aloha ny karatra am'izao fotoana zao zany mivoaka ny chiffre hoe na ny fianaratrio araka 20% fotsiny maka an'izy de eo zany de fa hitsinjon'ny olona l'izy de ao anatin'izay le dynamika hoe mandeha makany amin'ny injustice zay zany mivondrona ny olona efa flagrant zany le fitongolanana hoe atao zay ampandraisany Andriamatoa Andry Rajoelina ninona zavatra nentina teo amin'ny HCC tsarava tompoko teo amin'ny HCC ninona nentina teo amin'ny CENI moa zany de ohatran'ny pasipasongana fotsiny fa zay tonga tany amin'ny HCC de miracle mon ami foana ny lalana mivoaka araky ny tenin'Andriamatoa oui hitako iny araky ny tenin'Andriamatoa professeur Ranjeva hoe ny HCC no fototry ny olana eto Madagasikara kanefa za de miteny zany mbola apiko zay hoe tsy ny HCC ihany no fototry ny olana. L'HCC n'est pas seulement et uniquement le problème de Madagascar, c'est surtout Andry Rajoelina qui est le problème de Madagascar. Fantatra zany zay hoe sarotra ny ady amin'ny Andry Rajoelina raha mbola eo ny HCC, raha mbola eo ny CENI, raha mbola eo ny gouvernemanta ary en plus mbola napiny amin'ny bomba ndray koa. De niteny zay daholo ny olona rehetra iny ary efa nitenenina tary aloha zany le fait de participer pour un troisième larron dans ce scrutin, dans cette élection, ne fera pas plus que valider, légitimer le scrutin en question, sachant que les deux candidats en question seront battus d'avance. Zany hoe ianao zany tonatonana tao anatin'le combat zay raha ohatra nijanona rola izy de tsy ho validen'ny communauté internationale mihitsy fa tu t'es fait des idées dont on ne sait pas d'où ça vient, tu t'es engouffré dans la gueule du loup pour faire valoir je ne sais pas quoi, mais asa angambany ianao hoe vitan'ny ozatra ve ty zavatra ty sa vita amin'ny mokondoha fa io zavatra io efa niteneniko hoe sady tsy vita amin'ny mokondoha io tsy vitan'ny ozatra fa ny vahoaka miaraka midiny eny an-dalambe aminareo candidat reo mahavita manovan'io. De mbola nitsofoky ty namako, mbola nitsofoky ty rahalahako, de efa niteny indirectement satria olon-dehibe koa reny président reny amin'ny tony zavatra tony nafahako miteny hoe oleroa anao ty moa efa niteny tany amin'ny 2019 de efa niteny raha te andraisany Andry Rajoelina de atsanganiny tsara tout sauf Andry Rajoelina teny zao aty akaikin'ny famaranana de iny nisy ny tsy tipaka anankiray lasa telo zany le izy inona ny zavatra hitranga alohan'ny hidirana amin'ny détail fa tonga de any amin'ny masiny mihitsy mivotsiratsika lany premier tour Andry Rajoelina ary tsisy fiky io fa ianareo roalahy Daniela sy teny randrena soloneko no nampivalide an'io zavatra io fa raha nijanony sy teny tsy valide io zavatra io tompo tsy valide io fa donc zany resaka fotsiny le hoe ary za afaka manana échange de correspondance am'zany tompoko afaka miteny mihitsy hoe si ce n'était que deux candidats qui participeront, sinon qui participeraient dans ce scrutin ou dans cette élection, tsy validé io zavatra io. Maintenant zany na miembotry sy teny na mandroso sy teny efa nanao campagne électorale izy hitan'ny olona zany nanao propagande izy
Ka raha ohatra zany tsy vitan'ny vahoaka no mandrava sy mampiembotra an'io zavatra io na manapotika an'io système io dia miomana fa Andry Rajoelina sera élu autour de 60 à 75% dès le premier tour. C'est la faute de qui? On va dire, c'est un manque d'expérience. Zao teneniko anareo, tena mirary sy maniry amin'ny foko manontolo ny tenenako an'izany. Tena mirary sy maniry hoe sy teny randrena solony aiko ny lany eo. Kanefa je sais pertinemment que c'est impossible qu'il puisse passer. Dans les deux sens, je vais vous dire, dans les deux sens. On nous a raconté, les bruits disent et parlent que Citène est financé, semble-t-il, être financé par Mamra Vatman. Semble-t-il là, le conditionnel de rigueur. Eh bien, à ce moment-là, il ne sera pas élu. Parce que vous, la Tchénal, c'est un Mamra Vatman Gazan. Dans le cas contraire, tiens, Vatman Gazan, vous la faites en Citène Manoukana, t'as un fond de régime, j'ai 30 minutes en anovana, juste. Ça, alors, on a tout le monde financier, on peut la Tchénaï Tanzanie. On a 30 minutes au juge, on a un fond de régime. Les autres, ils n'ont vous la Citène, on a une négociation, vous m'avez que tu me passes. Amizay fotoana zay. Ato am'le voalohany izy mety misy chance mipasy hoe vola Andry Rajoelina na i Andry Rajoelina vola miasa de mety mahita rehetra hoe ohatrany tena ravenao ny lany hoe monsieur le président Andry Rajoelina de vao mainka isy rotaka be fa allo Citène nandeha. Allo Citène alefatrika fa io efa tsika ihany. Ary am voalohany zany. Nefa Citène n'arrête pas de dire tsy vola Andry Rajoelina io. Donc zany raisiko ato am'le deuxième cas hoe tena volan'ny Citène amin'ny lalan'ny fond de résine. Et moi, je peux vous garantir que jamais Citène passerait. Bon, la conditionnelle là, dans tous les cas de figure, impossible, on n'est pas cette Citène. Mais ça va comme ça. Un visionnaire est rarement compris. Quand je parlais de ça, au mois de, je ne prétends pas être visionnaire, loin s'en faut. Fa zay ny terme approprié an'izy, amin'ny teny frantsay hoe, ianao zany mahita lavitra alohan'ny hafa satria ianao manao analyse dynamique, prospective an'le zavatra mitranga hoe, ohatran'izao, i zavatra mandeha io, raha zaho ny amin'ny place-ny Andry Rajoelina, dia ny schéma Sarkozy, Fillon, no apetrako, de ohatran'izao, de ohatran'izao zany ny tokony atao. I zavatra ataony Andry Rajoelina io, quelque part, misy filoham-pirenena, azafady toka, io zavatra ataony, azafady io zavatra ataony Andry Rajoelina io, en fait, schéma Côte d'Ivoire io. Mavoan'ny rehetra mpanao politika atsika rehetra manko tsy mba manao analyse globale. Tsy mba mijery hoe ahoana moa ty kahatsika ty, de ahoana ny elana am'ty. C'est pratiquement comme le cas de la Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara n'est pas un Ivoirien. Il voit tout. C'est un raha tsy dio za izay Burkinabé izy. Zay ny an'ny Alassane Ouattara. De natao zay nampasy azy sy ny karaza, zay netsika rehetra de pon. Zay netsika rehetra de pon. De imaginenareo. Tamin'ny farany teo, raha tsy diso rehefa nanao boycott ny opposition, dia 95% ny résultat ny Alassane Ouattara. Pour le cas de Madagascar, ce ne sera pas à 95%, mais ce sera autour de 60 à 75%. Iverinako nareo iteny an'izay fa nareo manko tsy de tadidinareo tsara hoe tany amin'ny mois de mars ave lery mikozy an'izany tokoa. De io le izy mitranga ny candidat rehetrarehetra efa anteny hoe oe ty lava le izy de tsy fanao elahy tsy ino ndroka samy miolony debeko lava le ty de ndeha hoany nefa ny tsy hitany lava ty fiangarana be ty so de mba ato lesy mampety an'le izy miaraka ato Sarah, le Garazan, il s'est pris comme étant le plus intelligent du reste, jamais. Et c'est là que c'est fascinant.
On va admettre, Jeanne, qu'ils ne dépendent pas de Androgel, ni d'autre chose. Mais on s'est demandé, moi-même, je me suis demandé, peut-être, Fleury, que tu as tort, tu as mal étudié, tu as mal analysé, ta projection, elle est fausse. Avec humilité, non, mangina, te mijery anao. Raha naremarika nareo tsy nanao observation amin'ny cité-ny mihitsy a, na raha tsy nanomboka tamin'ny fakomoaly. Satria efa enkeniko io zavatra io ohatra misy zavatra mengy anoany a. De ho avy ny hélicoptère lery de ho petafany rehetra. De za hoe zay zany le izy de reo aloha andrasany hoe de hita eo e. Fa tao anatin'izay zany de tena hoe les 10 candidats ils ont essayé par tous les moyens de le convaincre. Nanao ny adidin'ireo. Fa ny problème zany zany de hoe anisan'ny anisan'ny participer betsaka izy ao anatin'le mouvement. De tam'izay de tam'le début-n'izy izy niataka ny teny hoe tsy alaoko ve le roa mandany vola ato am'ty processus ty sura hoe atao miaraka amin'ny vahoaka de tonga dia potiky ty système ty de rehefa potiky io zany vedety tafajanona miataka le pseudo vedety ninina lazainy Andry Rajoelina efa ambany be ny taux de popularité any kanefa naizany na tsy zany ny système eo ampelantanany. Eo ampelantanany ny HCC, eo ampelantanany ny gendarmerie, eo ampelantanany ny CENI, eo ampelantanany ny fitsarana. Raha tsy mahatsapa an'izany ianao si vous n'arrivez pas, si vous n'avez pas les moyens, le peu d'intelligence que vous avez pour constater que il a le système encore sous sa conduite. De tsy kopy mihitsy zany ianao. Ny olona efa tsy miaraka aminy. Fa tao amin'ny camion anafako, camion zao, ny olona vao tonga ao anatin'ny fetiny. Il a des fidèles qui lui sont fidèles. Ianao mbola vao ametraka réseau. Ny azy efa manana an'le fidèle any izy, efa manana an'le ankizy 4 taona, 5 taona, tom. De efa anteny zany ny olona rehetra tsy tafa le sy bainina. Fa mbola lasa ihany bainina. De zao bainina vao miteny, ino tsara ny teniny ato, fa tena teneniko anareo hoe, izay mahatonga an'itony fandaharany itony tsy ananana namana satria lasa ohatran'ny mandatsy ianao. Nefa tena mifonao manontolo zany ianao, tena mahita hoe tena vola akamako. Tena vola akamako le aza. Any ve le rivo tonga say, nefa ianao zany mba mampita foana hoe mba teneny ranga le ry. Za personnellement tena teneniko anareo, au moins in-efatra in-dimy ny antso any citeny. Au moins in-efatra in-dimy. Fizy efa mitondra antena ohatran'ny efa hoe président, tsy mandray an'io sady tsy rappelena ianao. Te hiteny amina zany hoe zany le oh là là, tsy manana animosité amin'ny teny an'izany a. Fa tena ty teny amina hoe tena tsy mety io position raisinao io. Ze olona mampirisika anao ny position raisinao io, de tena mamitaka anao. Lasa ty am'tony ano miteny, ary io le izy mitsanga, am'izao fotoana zao, de am'izao fotoana zao zalahy vao miteny hoe, tsy rariny kosa. Non, je suis désolé. Rariny mihitsy. Ianao no te hitsefatsefaka hitsofoka ao. Efa nitenen'ny olona anao hoe aza miditra ao. Tafiditra ao anatin'le valan'le combat am'izay ary ianao UFC. Le olona mifanena aminao sady non seulement 2 mètres. Sixième dan mijujutsu, karaté, ninona tsy karazana. Ny arbitre efa vao vidiny dôly. Iny amin'ny coin misy anao iny efa vao mamindra fotsiny anao tonga de lavaka be de tafaletika ao. Tonga de vao kapan'le le ohatrany hoe tataminy tongotra de tonga de mandringy. Na tonga de efa misy lakôly be amin'ny tongotra de milako fotsiny le akiray. De gaga spectacle spectateur efa manino le riny tsy mahavaly.